ireo antoko politika lehibe indrindra ary mpanao fanakianana indrindra no tena tsy hita mandray indraikitra miditra any anatin'ny vaomery mpanao fanisana mpifidy eny fotony ao anatin'izany fandrafetratsika ny lisym-pifidianana zany ny zavatra hita nefa dia tsy ampy averiko na dia somary matezitra ny sasany azy tsy ampy ny fandraisana anjara ny antoko politika sy ny firaisamonim-pirenena amin'ny fanentanana sy ny fanabeazana ny vahoaka malagasy eo amin'ny lafin'ny fifidianana manomboka hatrany amin'ny fanamboarana ny lisym-pifidianana mihitsy zany ka hatrany amin'ny fandraisana anjara amin'ny latsabato sy ny fanaraha-maso ny zotra-pifidianana iray manontolo raha ilaza ohatra aminareo fotsiny azy ao manerana ny nosy zara raha ampy 10 isan-jato ny antoko politika zara raha ampy 10 isan-jato amin'ireo vaomery mpanao fanisana ny mpifidy misy efa 2 alina manerana Madagasikara no mba ahitana solotena ny antoko politika na solotena ny fiarahamonim-pirenena any anatin'ireny vaomery mpanao fanisana mpifidy eny fotony ireny kanefa dia andraikitry ny antoko politika andraikitry ny fiarahamonim-pirenena ary indraindray raha azahoan'izy ireo famatsim-bola mihitsy ny tokony hanaovana fanentanana sy fanabeazana ny vahoaka malagasy eo amin'ny lafiny fisoratananarana amin'ny lisym-pifidianana noho izany dia mbola manentana eto ny amin'ny tokony andraisan'ny antoko politika anjara andraikitra andraisan'ny fiarahamonim-pirenena anjara andraikitra amin'ny fanatotosany ny asany tsy ny senirery no avita ny fanamboarana ny lisym-pifidianana tena mahomby tena azo antoka fa ny firaisankinatsika reny ary mampalahelo dia zao ireo antoko politika lehibe indrindra ary mpanao fanakianana indrindra no tena tsy hita mandray indraikitra miditra any anatin'ny vaomery mpanao fanisana mpifidy eny fotony raha tsy teny aminareo zao ahohatra ny any Atuliara dia ny antoko politika APM no tena mandray anjara feno ary feno azy na ny hatrany Fort Dauphin ka hatrany Atuliara ao anatin'izany vaomery mpanao fanisana mpifidy eny fotony zany tsy hanonona anarana antoko politika fa aiza ireo antoko politika ngeza zay tsy miditra ao anatin'izany zavatra zany nefa rehefa avy eo vita ny lisym-pifidianana dia rehefa fantatra fa tsy ho lany ohatra dia tonga ny fanakianana ary tsara ampahafantarina antsika nefa fa raha amin'ny taona 7 no tanterahana ny fifidianana araka nambarany filohan'ny fanavozana dia tsy hisy fotoana intsony ahafahana hanao fanavozana na manokana na isan-taona an'io lisym-pifidianana satria raha hanao fanavozana lisym-pifidianana dia mbola mila volana maromaro kotsika dikan'izay ny tiako ambara dia io lisym-pifidianana zay ho amboaritsika amin'izao io ary ho vita amin'ny farany volana aprily 7 io no lisym-pifidianana anatotosana ny fifidianana rehetra zay andeha amin'ny taona 7 tsara ny andro herinandro marina ny volana aogositra marina fa amin'ny heriny anio vao tena mifarana tanteraka ny volana aogositra fa nahazanaty zany mamarana anatin'ny hafanafanana satria ao anatin'ny teloandro fiandohan'ny-terinandro ty mafana belo ny andro tafiakatrany amin'ny 7 degré celsius any ny hafanana dia efa mimakomana amin'izany rina fa reo olona tetsika hoe manana toe-tena toe-batana miakatra tosi-drazany indrindraindrindra dia mba manao akanjo maivamaivana mahery misotrosotro rano arak'ireny torohevitra ara-pahasalamana zay vao mainy tompona ndraikitra mpanentana ireny fa rehefa miakatra ihany koa ny hafanana amin'ny mafana ny andro dia tsy lozan'izay tsy hitrangany reny ataontsika hoe loza miseho toy ny hoe aitrano torotanety sy ny toy izany nanamarika an'izany zao raha nomaly fotsiny tao anatin'ny farany herinandro iny zavatra nitranga tao nazo ny Jirama tetsy Tanjombato tetsy ambany Antsimo zany teo ihany koa tany Atuliara fa maizina toeram-pivarotana maromaro zany zavatra mitranga dia zay aloha milafina anankiray dia tsy maintsy mailo loha amin'ny zavatra toy ireny satria ny fanadidina moa zany tena maritra hoe loza mety ny seho izy vokatry ny akosonaratra ave court-circuit sa incendie criminel nisy nininana tao sa inona ny vokatry ny fanadidina tena maritra an'izany fa hojerentsika le izy amin'ny lafina anankiray satria efa nisy fampitambo avao hoe voafiny afo Jiramany sabotsy ariva nyrehatra indray le izy ny alady dia tonga teny toerana mihitsy moa ny solotenany avy eo amin'ny ministera zany sy ny Jirama dia anatina fanadihadiana ary zareo zao ahitantsika ny tena marina fa tota taratasy maro no mahita ao sy fitaovana
zay zany aloha le te tsy tanjobato de mihitsika fa tsy ho ela de isy zavatra ivoaka ny momba an'io e satria manahirakirana any izy ro mivily be aja mbola iverenantsika kely mikasika an'io jirama io satria mampieritreritra hoe ao anatin'le zavatra maromaro mitranga no isangany ataontsika hoe fahavoazana toy ireny fa raha jerentsika amin'ny ankapobeny mikasika le fahamaizana ankoatra ny mety hoe dorotanety manomboka hita amin'izao fotoana izao anaty hoe vanim-potoana mamaraparana ny ririnina de ohatran'le trangatany atolera raha be aja zany de hita ihany le fahasarotan'le ataontsika hoe vondraboaka paritra rehefa misy amina tanàna ataontsika hoe renivohiparitra zany renivohitra ny faritany no mitranga le ahitrano de nefa ny raha mahita zany ohatra ny tulera ma zany zao raha zavatra misy amin'izao fotoana zao tsisy be ny tanàna satria nodimandry mo le be ny tanàna atao mbola tsy voatendry ofisialy ny PDS io satria fandroritana koa izy aloha mba ao anay no mitantanany tanàna io moa zany mitranga foana amin'ny toerana samy hafa rehefa hoe misy fahabanga toerana lay be ny tanàna voafidy de leo am'le anendrena zeo ataontsika hoe pitatana tony tranga tsira be zay efa fandroritana be fa ny grève tonga hatramin'ny fanakatonana Brown piatsa zay vao nafanganana le fanendrena PDS de ohatran'izany koa zao ny Toliara fa manao Toliara de isan'ny tanàna ray amin'ireo mba handehanan'ny mpizahatany ihany Toliara de nefa maloto zao ny tanàna mivangongo ny fako hita ihany zany le fahabangana satria ny tsy fisina be ny tanàna tsy fisina tompona ndraikitra toy ny PDS de miteraka fahasarotana na fampandehanan-draharaha fotsiny satria ohatra resaka famoaham-bola amin'ny zavatra mety ilaina de reny misy sonian'le olona tsy nyrehetrarehetra no afaka manao sony famoaham-bola de rehefa taraiky koa ohatra fandoavana vola ndreo tsika hoe mpiara-miasa na tsika hoe fournisseur de mety mba miawatra ihany izy hoe mbola ame entana ihany ve sy ny sisa de eo ihany koa le raha le resaka hoe ahitrano fotsiny tsy fampiana fitaovana resaka hoe resaka logistika zany hoe marina fa manana fiarabe anankiray mpamono afo fa kely izy mihoatra mialehibe ny fahamaizana de zany zany zao sationa fotsiny amin'ny zavatra hoe resana be deabe motatoato mikasika an'ity décentralisation ty hoe effective tsy effective ohatrany hoe mora mpitenenana fa eo amin'le zavatra iainana zany tsy satiana fotsiny zany resantsika zany hoe tena fahasarotana hatreny reny saika ny faritra mihitsy namana Briton manana olana amin'ny tsy fampin'ny camion be mpamono afo satria raha tadiditsika koa tao Tomasina ny anisy an'ilay tranga fahamaizana raha tsy nisy an'ny pompe an'ny Spaty zany nanampy Amporo nanampy tamin'ny famonoana afo dia mety nita bazary kely ny resaka zany hoe mila jereny mananjary koa efa nanana olana tahaka an'izay ihany koa raha fehezina zany dia mila jerena akaiky ny fampitaovana indrindra amin'ny vanim-potoana mafana tahaka an'izao any ivelany moa de tena ao anatiny mihitsy zao Eropa ao anatin'ilay hoe canicule izay samy lalovany tomboka atao Frantsa izy io Espagne mitatra makany efa hitady ho an'ny Italie rehetrarehetra iny vanim-potoanan'ny hafanana zany zao zao vanim-potoana tonjato iainantsika zao ka mila malintsika akoatrany hoe voina tsy apozina circuit tapoka teraka ny circuit zay misy koa nitandrevaka mety hoe ankizy kely na janonao trano zay tena zava-doza indrindra mampiasa arina fandrehatra ianao mandeha metsena izy milalao afo ao sanatriny vava izany zany ilana fitandremana daholo satria ny sapana mpamatatra amin'ny toetrandro tsy neto ihany fa maneran-tany de raha hoan'ny aty amin'ny faritra misy antsika zao de hoe misy le phénomène El Nino zany hoe hiakatra kely zany ny hafanana amin'ity vanim-potoana misy antsika ity hiakatra ny hafanana de be deabe ny risque zany be deabe ny ambana ao anatin'le izy ary mino fa na ny ao anivon'ny BNGRC zany de efa miomana efa mivonona amin'izany satria efa fantatra mialoha io ny siansa zany de efa milaza mialoha fa hoe hiakatra ny hafanana mafimafy ihany koa ny firotsaky ny orana rehefa tonga vanim-potoana ny fahavaratra zany hoe mety fotoana fohy ny rotsahan'ny orana fa matevimbe akoatran'ireo tranga misy ohatran'ny tranga tany amin'ny fary Colombie sy ny sisa le hoe mihetsika daholo ny any ambany-tany any resaka ororotany ary mamery vaika daholo na hatramin'ny ororotany zay mitranga amin'izao fotoana zao de zany rehetrarehetra zany ambana de le hoe fiomanana de io moa resantsika foana mikasika an'le hoe ny anivon'ny vonroka paritra vitsy ny faritra na renivohitra faritra manana fitaovana hoe famonoana afo ny toeram-pinenana miamitombo ny any amin'ny faritra hoe toeram-pinenan'ny olombelona de tsy de manaraka ny drafim-panajariana ny tanàna koa zay tena olana koaito sarotra re ny teny an'le zavatra teo anareo mirahalahy fa eto Antananarivo azy ny indray maka ny sapana mpamonjy voana eny vato rehefa misy tranga eto Antananarivo reny vohatra de omaly anefa zany nitazatazana an'le fandehan-javatra tery amin'ny collision matery
misy fohy be ana sampana mpamojo voina mahafinaritra be ao nalamaitsao petraka fotsiny de tena miandra raka mandray an'le resaky romilera beaja teo tena mila jerena marina lay izy le fanapahariana ny fitaovana moa zany sy ny fahaiza anao no jerena maninona moa raha misy fampidirana mpiasa sampana mpamojo voina ihany ko satria le am'le tranga ohatry reny zany ny mampieritreritra hoe tokony efa niomana fa tsy hoe mitranga le izy vao ahoana ny atao zay le izy fa mamapalahelo le tamin'ny herinary moa tsika ny teny te foana hoe bazary kely zany inge tena ohatrany hoe sonian'ny tamatavy mihitsy de potika le izy satria ela de ela ny famononan'ny afo de mila jerena le izy de ny fahafanareo mpifanapariana zavatra reo zany a le any faritra mila jerena hybride moa te ohatra nandefa kely an'ilay hoe resaka famoam-bola ny resaka mpanosy ny mba ialana zany am'le miandry ny ary foana de fotoana angamba le izy a sady asisitsika le mahatonga mitady an'le fédéral fa tsy voatery fahazakantena tsy voatery satria resahantsika zay ela tsika tsy miteny ela be a fanteteza mita makany amin'io zany misy antana tohatra misy dingana tsy maintsy atao fa tsy tonga de hoe sosanatria masitsika alay mpanahy eritreritra hoe ohatrany volan banky fobe atao de zarao tsy de any am'zany izy io fa misy zavatra tsy maintsy jerena ary mila fahamailona be izy io izy mrahalahy de zay mihitsy lisy betsaka ihany nge le vola ohatran'ireny hoe nisy fotoana tamin'ny fitondrana teo aloha zany misy an'le hoe nahazo fampitaovana fiarah-miasa avy amin'ny zareo japonais coréenne le menany faritra ohatran'ireny BNGRC mola izy mitoto any amin'ny BNGRC zany mena camion citerne de mena karazana fitaovana ahafahana manao ny asa vavety misy asa maika fa ny fisoroana moa zany tena tokony mandeha mialoha ny fisoroana tena mandeha mialoha mikasika any mbola mety misy fotoana iresantsika iverenina